tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Arotsay avy any ambony andinao ry lanitra, ary aoka ny rao nampidina ilay marina toy ny ranonorana, ary ny tany sokatra ipoiran'ny mpamonjy. Isaia 5:7. Amin'ny fofeny fitiavana no anolorana fiarabagna amintsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagnery mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambotratsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagnery ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ve jiaby tratran'izao alahady fahaefatra amin'ny fiavian'ny tompo amin'ny taona dia izao. Koa amin'izao alahady fahaefatra amin'ny fiavian'ny tompo izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe indro tonga ny mpamonjy eo afovoantsika. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky ny Mikea mpaminany. Izao no lazain'ny tompo. Ary ianao ry Betlehema Efrata, kely tsy tokony ho isan'ireo arivon'ny Joda akory. Avy aminao no hivoaka ho ahy ilay tsy maintsy hanjaka amin'ny Israely. Ary ny androany dia efa hatramin'ny andro fahagola, hatramin'ny andro mandrakizay. Koa noho izany dia hanolotra ny reny izy, mandra-piavin'ny fotoana hiterahan'ilay tsy maintsy miteraka, ary ny sisa amin'ny rahalahiny dia hiverina amin'ny zanak'Israely. Ho mafijoro izy ka hiandry ny ondriny amin'ny herin'ny tompo, amin'ny fiandrianan'ny anaran'Andriamanitra tompony, ary handrifehizay ny olona fa ho lehibe izy amin'izany hatramin'ny faran'ny tany. Izy no ho fiadanana. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Bitu
zay mamoa de horatsanana natsanany ray mba hamokatre hamokatra bebe koa mitompo samo tena fotovoaloboka sampany zay mamoa de horatsanana natsanany ray mba hamokatre hamokatra bebe koa Pianjani Israeli manesa Semitunda ni Josefa tuni unji Jimi pecha ke wanguni ke wabima Yefana unifuni na itase uji Ewanua manasesi Efraima Defuazi ni elina hamutenai Tumpuni tafyo adima putenai Seunitavana uvunzinai Aubinarena uvoituni Siutesi chamisisi zetavela Animufu paulina efabuki Amasukuinai atizai Fizahari tenazari fanarabi Sifalesu nizareu pamalu Tumpuni tafkyo abimampujanai Asuni kavana uvuzinai Kanalugu chakolugu kayenau Uwalugu kaina aftanezika Tenadoka finenena marutahu Anumesa nokuera nanidini Lugu kataruna sesikau Lebotunga kusanefe lalipata Fuwaraku chini alu niabona Aregu fansani razani sedera Bitumpu Tamu tena futu walubuka Sampani semamuwa de urasanana Natsanany ray mba hamokatre hamokatra bebe koa Nisaraha kasi tunga tany andika Ireo sampana sakely ny mamoa Ka nahoana no bangaina reny fefy Mifanaro vao mahita tonga nioty Keni tungi feizani lambuana Kaniroka yani juni bibidia Iverenda yandemani chini tafkya Ichinjuma venelani twasahau Ile kutubu alubu katazanu Bahini na kuleni tananahu Tunikiapa sinanduru tunifaku Fati nuniate zeranau Tananawane kauma laladapa Ile ulu ni pekani tukirau Ile sana kulubelu na kofiti Menubeno kaefano mbana edi Izahati mbahana wana witsuni Avelumina uzanyantuni laranau Tumpuni takyo abimampujanai Asyuni tabanau vuzinai Uderana nenirani kuru-kuru Sinizanga kafutukaina yasanaye Sifanai numbenanaya merunaiga Uderana mtenanai liftabanau Bitumpu Tamu tena futu walubuka Sampani zay mamoa de horatsanana Natsanany ray mba hamokatre hamokatra bebe koa Bitumpu Tamu tena futu walubuka Sampani zay mamoa de horatsanana Natsanany ray mba
Vaky teny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havana, rehefa tonga tamin'izao tontolo izao i Kristy dia nanao hoe tsy nilainao ny sorona sy ny fanatitra, fa namboatra vatana ho ahy ianao. Tsy sitrakao ny sorona dorina sy ny sorona no niota, ka hoy aho hoe inty aho tonga, fa izao no voalaza ao amin'ny horonam-boky. Anao ny sitraponao aho Andriamanitro. Voalohany aloha lazainy hoe samy tsy nilainao sy tsy sitrakao na ny fanatitra na ny sorona dorina na ny sorona no niota, dia zavatra natolotra araka ny lalàna avokoa ireny. Manaraka izany toy izy ny hoe inty aho tonga anao ny sitraponao, ka manao foana ny voalohany izy amin'izany mba anorenany ny faharoa. Ary nierin'izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin'ny nanoloran'i Jesosy Kristy ny vatany indray mandeha monja. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, 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 Alleluia. Ombantsika mianakavany ny Tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina soratany Masindaly Lioka, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany nienga i Maria ka nandeha haingana ho any amin'ny tany Betendrombohitra, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'i Zakaria ka niarahabany Elizabeta. Noho vao regniny Elizabeta ny fiaraban'i Maria azy, dia nihentina ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masina Elizabeta, ka nanandra-peo ny antso-mafy hoe nisoaviny noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nisoaviny ny aterika ny kibonao. Ary raha avy aiza amiko zao no mba vangeren'ny Tompoko aho, fa indro raha vao reny ny sofiko ny feo ny arahabahay, dia nihentaka faliana ny zaza tato an-kibo, ary samotra le nino fa ho tanteraka izay nampilazan'Andriamanitra taminy. Izany ary ny tenen'ny Tompo, derany ho anao Kristy. Ry kristianina hava malala, amin'izao alahady faefatra iomanantsika amin'ny fahatongavan'ny Tompo izao, ireo tenin'Andriamanitra dia azo lazaina fa mampiditra antsika tanteraka amin'ny fankalazana Noely izay tsy ho ela zony. Ary Noely moa efa fantatra antsika dia tsy inona fa Andriamanitra eto anivosika. Ary izay Andriamanitra eto anivosika izay no vaovao mafaly Noely, ka ny tenin'Andriamanitra telo atolotra ny Eglizy amin'izao lahady faefatra amin'ny avant zao dia manomana ny foa mampanahy isika, fa indrindra moa amin'izao isika miatrika ny synode izao, izay tsy inona fa ezaka iarahantsika manao Eglizy miara-dalana, Eglizy synodale miara-dalana, miombona velohan'ny batemy, miezaka ho tabernakla velona
ka sinona tokoa moa izany rehetra izany fa ezaka ampivahatra tsara ao amin'ny fiainantsika ny finoana ka hatonga n'Andriamanitra miara-monina amintsika. Raha monina eo anivontsika Andriamanitra dia miova ireo fifandraisana telo mandrafitra ny maholona araky ny afatry ny veka tamin'ny taratasy farany teo, izay sy nafenon'izy ireo fa tena potika ankehitriny ka matoa tonga eo anivontsika Andriamanitra dia amerina indray araky ny nahariny io fifandraisana io. Ary zay no antonian'i Jesosy ankalazaisika amin'izao noely izao, ary zay no ezaka hoy isika teo amin'izao synode irahantsika manao izao, manana modely lehibe isika amin'ny fiomanana an'izay fandraisana an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika zany, dia siza fa i Masiny Maria izay azo lazaina fa amin'izao lahady efa tongotra amin'ny fankalazana noely izao dia mampibaribary amintsika fa raha eo anivontsika ny Andriamanitra dia miova tanteraka tokoa ny fiainantsika. Engany anana ny toetra ny Masiny Maria tokoa isika olo raika azy aby, isika eo ve ka samy vonina isika eglizy olona velona akatahaka ny Masiny Maria raha efa avy tahaka ny rehefa avy mandray any Jesosy isaky ny mankalaza ny Eukaristia tahaka ny nandresany Masiny Maria any Jesosy ka nampi ny ara-nankalaza an'izany vaovao mahafaly izany. Voavy nankalaza ny valo Desambra tokoa isika, sy ela zay nampiditry atsika fa ary tamin'io valo Desambra io dia nibazina any Masiny Maria isika. I Masiny Maria entanym-pinoana, entanym-panantenana, entanym-pitiavana ka niazakazaka namangy any Elizabeth rahavaviny. Ry kristianina ava malala mamperitreritra izany amin'izao sika miatrika ny synode izao. Maro tokoa manko ireo avasika amin'izao andro iainantsika izao, amin'izao andro sarotra izao, mila famonjena, mila anambarasika izay fanantenana manentana ny fiainansika, izay fitiavana manosika asika, izay finoana mampizoro ho asika izay. Sy hoe ny salasala Masiny Maria na sy nahatoky ny afatr'Andriamanitra ka na niezaka nanara-maso nanao contrôle raha azo tao amin'ny teny mahazatra, nijery ny zava-misy ka nandeha tany amin'ny rahavaviny Elizabeth sia sy izay fa fantany fa tanteraka tokoa ny famonjena ka izay fahatanterahan'ny famonjena izay zany hoe ny fanantenana, ny fitiavana, ny finoana tao aminy no nanosika azy nanambara ny vaovao mafaly tamin'ny rahavaviny Elizabeth. Ka na dia eo aza ny lalana sarotra, na dia eo aza ny dia, na dia sarotra aza na makivaky ny avona, ny loasa dia sy sakana ho azy zany fa ny roso izy nanambara ny vaovao mafaly amin'ny Elizabeth rahavaviny, ary dia niara-ny teran'Andriamanitra izy ireo. Izay koa no eversika ary antenaitsika ary ampinoana isika no milaza an'izany, ary tany fitiavana no milaza fa izany ny vokatra andrasasika amin'izao fiomanana amin'ny fahatongavan'ny tompo izao. Ka raha tonga eo anivon'ny fiainansika tokoa Andriamanitra, miara-belona amintsika Andriamanitra, dia tahaka ny Elizabeth sy Maria isika hiara ideran'Andriamanitra, ary dia izay ihany koa no vokatra antenaisika amin'izao synode izao, hiala amin'ny toerana misy asika izay mahatonga sika ho feno fitiavatena, ho feno fialonana ka mifanelikilika, feno avinavina, hiala amin'izany sika ary hiala amin'ny fotana, hiala amina toerana misy
ansika kehitriny ka andeha amonjy ny hafa ka ifampitrotra isika, ifampieny isika tahakan'izy mirahavavy, ifampizara ny vaovao mahafaly, hiaraka izery ny zava-misy, hiatrika ny famantarana aseon'Andriamanitra ka iroso amin'izay fampandrosoana an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika. Ka izay indrina tsy hoe ho fotoana ifampifosa na anaovasika takorisika ny fotoanany sinody, ary izay no mahatonga asika aoka ho feno fahasahina isika fa sy hanao toram-po fa kosa entan'ny fanan'Andriamanitra ka afaka ahita ireo fambara aseon'Andriamanitra amintsika. Tanteraka izany raha manaiky hiova isika, ho vonona hanao depart vaovao vokatry ny fivampipenitra merivaika ka hametraka an'Andriamanitra tokoa eo anivon'ny fiainantsika. Izany hoe eo anivon'ny fosika, io fosika io no mila miova ka mampiova ny fifandraisasika. Ka raha miova isika zay vao afaka ampiova ny hafa ho isika, averiveritsika matetika izay. Ny fon'Andriamanitra tokoa no entiny Jesoa eo anivosika amin'izao Noely izao, io fo feno famindrapo zay manova ny fiainantsika io fon'Andriamanitra io no manova ny fosika anana ny endriky ny fon'Andriamanitra. Ka isika ihany koa tahaka ny Masiny Maria zay ny volavolain'ny fanahy masina, isika ihany koa ho volavolain'ny fanahy masina amin'izao sinody izao, tahaka ny namolavolain'ny fanahy masina an'ireo apôstôly niaraka tamin'ny Masiny Maria tao amin'ny senakla, ka nirehidrehitra ny fon'izy ireo rehefa nandray ny fanahy masina. Ka io tahaka izany koa iova ny fosika ka iroso olon-dehibe ara-pinoana sika, hitondra fanantenana, hitondra fitiavana, hizara finoana, anambara ny hafaliany vaovao mafaly tahaka ny nataon'ireo apôstôly ary tahaka ny nataony izy mirahavavy. Amin'izao Noely izao ary kristianina havana hiaraka ankalaza izay Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika izay, tompony fosika izay isika, Andriamanitra eo anivosika, Emmanuel. Ka na dia kely aza tahaka ny Betlehema hoy Mikea mpaminany amin'ny vakiteny voalohany dia avy ao no mipoitra lay anjaka amin'ny Israely. Na dia kely sy bitika azy isika araka ny tonokiran'ny Masiny Maria, raha idiran'Andriamanitra, anjakan'Andriamanitra dia zary lehibe indrindra ka anjaka eo amin'ny fiainansika Andriamanitra. Ka raha manjaka eo amin'ny fiainansika Andriamanitra dia zary hafaliana, zary fiadanana, satria miova lay fifandraisana telo mamaritra ny maha-olombelona sika. Ary dia izay ny ansony ny mpanoratra ny taratasy ny Hebreo vondranesika, indro aho anao ny sitraponao. Izay tokoa ary kristianina havana no mampiova ny fosika raha apetraka sika mazava tsara eo amin'ny fiainansika ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay ny hoezaka ataosika amin'izao sinody ataosika izao, ahafantatra ny sitrak'Andriamanitra isika ka ho tantera isika. Ka anao izay voalazan'ny mpanoratra ny taratasin'ny Hebreo sika, sy sorona no tadiavinao fa imty aho anao ny sitraponao. Ary dia izay no valiteny nataon'ny Masiny Maria ary nampiova ny zavatra rehetra lay enina nataon'ny Masiny Maria. Ka izay koa no andrasana amin'isika amin'izao Noely izao, fotoana iarahantsika manao heny ka ahatonga sika olom-baovao. Ary izay no andrasasika koa rehefa miroso tanteraka isika, manatanteraka ny sinôda ka azary heny tahaka ny Masiny Maria ny fiainansika, ka miova lay fifandraisana telo mamaritra ny maha-olona isika. Ary dia ilaina no andresasika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainansika. Ry kristianina havana, okary ho tahaka ny Jesosika,
aoko tahaka ny Masiny Maria izay namaly inty aho mpanompo vavin'ny tompo ka izay koa enganie ho mpanompo tokoa isika anana fahafoizana tahaka ny voalazan'ny Masindahy Paoly amin'ny taratasiny ho an'ny Filipianina manana ny toetra mahandriamanitra azy tokoa izy soa nataony tsinitsinina izany nidina farany ambany izy mba hanavitra atsika ary ny fomba nanavotany asika dia nanolorany tena ka nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka izay koa no lalana ahafahasika mandray an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ahatonga an'Andriamanitra miara-monina amintsika sy ny sorona na ny fanatitra hoy ny mpanoratra ny taratasiny Hebrio no ilaina fa ny fanolorantenantsika fa ny fosika manontolo ny fosika atolotra sika amin'Andriamanitra dia izy no anavao fiainantsika raha manao ny asan'Andriamanitra isika isika dia Andriamanitra anao ny asa sika sy zavatra ety ivelany izay hitasika matetika amin'izao fiomanana amin'izao noely izao ary no tadiavin'Andriamanitra sy ireo zavatra mirentirenty ezasika ny fomba azahoana azy no tadiavin'Andriamanitra fa ny fosika sy zavatra ity velany zany ny fiomanana amin'izao vanim-potoana noely zao ary raha matoizasika sy ny zavatra mirentirenty ety ivelany no ezahana amin'izao vanim-potoana natanterahasika ny sinoda izao fa ny fosika ny fiainansika atolotra sika n'Andriamanitra ka mampandroso an'Andriamanitra amin'ny fiainansika isika izay ny dikany hoe mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ampidirisika amin'ny fiainansika Andriamanitra tonga nofo amin'ny fiainansika tokoa amin'ny fiainansika tokoa izy ary dia izay ny atao hoe noely raha tonga nofo amin'ny fiainansika tokoa Andriamanitra ary izay ny atao hoe noely dia izay ny vaovao mahafaly ifampizarasika ary ifampiarabasika amin'ny noely izay efa tena nitombotra amin'izao ka ho tahaka ny Masiny Maria isika hiazakazaka anambara an'izay vaovao mahafaly izay amakivaky ny avoana ny fiainansika andresy ny fahaseranana andresy n'ireo zava-manahirana andresy ny sedra maro isan-karazany ary izay nidikany mamakivaky ny avoana mamakivaky ny loasa araky ny lazaitsika amin'ny fiteny mazatra ady sady dia ny fiainana ady amin'ireo fankapanahy sy ny sedra izay tady andrendrika sika ka ahatonga sika sy anana an'izay anasambarana izay ka mahatonga n'ireny fanampitehana eo amin'ny fiainansika ireny hiady amin'ireny sika hiady amin'ny fitapitaka hiady amin'ny lainga izay azosika mbara fa ireny no manapotika ny fifandraisana telo mandrafitra ny mahaolona ka hiavao sika ka azorosika kosa ny fanoloran-tenantsika tahaka nataon'ny Masiny Maria ka anambara isika ity aoko tanteraka amiko araka ny sitrakao inona moa ny dikan'izay fa miova ny fosika ka hiavao isika ka hifanasoa hifampisimbana ary hikasaka izay masoa ny hafa mikasaka ny soa iombonana ka rehefa tanteraka izay dia tahaka ny Masiny Maria sy Masim-bavy Elizabeta hoentany mpinoana tahaka izy mirahavavy ka hidera sy anambara ny fiainany manontolo ary dia izay Masiny Maria zary tabernakla velona izy tabernakla lay toerana misy an' Jesosy ao amin'ny eglizysika ao sy akatona sika sony amin'ny eglizy izy ary izay noezaka ataosika amin'izao sinoda izao hitondra ny Jesosy tahaka ny Masiny Maria eo anivon'ny mpiarabelona ka rehefa eo anivon'ny mpiarabelona izy dia ifanasoa manentana sika eo ve rehetrarehetra mety manontany tena isika amin'izao isika
ao anatin'ny fanatanterahana ny synôda zao manontany teny sika inona marina moa ny atao hoe eglizy olo velonin'ny batemy zary tabernakla velona sy inary kristianina havana fa io nataon'ny Jesoa nataon'ny Masiny Maria sy Masimbavy Elizabeta io no fanatanterahana an'ny synôda modely ho antsika izy ireo ka oka anao tahaka azy ireo sika fandrindra amin'izao fiomanana amin'ny oely izao fandrindra amin'izao fetresika ny synôda izao ry Jesoa tompo ianao miantso anay iavao mba hay andray anao ary zay ny fiomanana tsara de tsara amin'izao noely izao engany akatahaka ny Masiny Maria sy Masimbavy Elizabeta izahay ka hay ampafantatra amin'ny olona rehetra manodidina anay ny asarobidin'ny fiovana ao aminao ny asarobidin'ny fiainana misy anao ny asarobidin'ny fiaraha-miaina aminao engany izahay ahazo ny afaliana tahaka i Masiny Maria sy Masimbavy Elizabeta ka ifampilaza ny vaovao mafaly izara ny vaovao mafaly ifanasoa fa sy sanatria ifanarasy anao teny izay sy mendrika ry Andriamanitra raha io izay koa ny mba ho entan'ny fitiavanao ianao izay naniraka an'i Jesosy zanakao lay tokana eto amin'izao tontolo izao amonjy ampio zahay ahay andray azy ho faly amin'ny fiomanana amin'ny andray azy ahay andray ny fahasoavana ka an'olo tena anolotra ny fo anolotra ny vatanay anolotra ny fiainanay manontolo sy sorona dorana na mirediredy ety ivelany no tadiavinao fa fiainam-baovao ao aminao ka inty zahay anatanteraka ny sitraponao tahaka ny Masiny Maria engany izao fetrehanay ny synôda anampy anay andray anao engany mba hay anararota andinika ny fifandraisana mandrafitra ny mahaolona izahay ka samby vonina iavao anatsara an'izay fifandraisana na fifandraisana amin'ny mpiarabelona na amin'ny fifandraisana aminao na amin'ny fifandraisana amin'ny zavaboary Masiny Maria renin'ny eglizy io enao no nahay nandray an'i Jesoa ampio zahay ahay andray an'i Jesoa eo anivon'ny fiainanay zay indrisy tena potika kehitriny enao ny tabernakla velona voalohany ka ampio zahay mba ho zary tabernakla velona takanao Masindray Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany miatrika zava-manahirana maro izahay ankehitriny ny fianakaviana indrindraindrindra ka arovy amin'ny vavakao zahay toany ny ezaka rehetra ataonay amin'izao synôda izao ka tonga anay ho eglizy olona miara-dalana miombona mandray antanana ka iraina ho tabernakla velona aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Sir.